Isika te hankasitraka an'Andriamanitra isaotra azy iaika isika fa izy no mahatonga ny tombon'andro voarahintsika androany. Izy no namoa vao maraina, izy no mbola nanome fiainana sy fahavelomana antsika tsiraray avy. Ny zavatra antenaintsika tsy tany, ny zavatra antenaintsika tsy lanitra, fa raha mbola misy fofinaina kosa eo am-bavorona, Baiboly dia milaza fa misy antenaina. Zasy ianao velona io ataovy misy fiekena ao anatinao, fa mbola velona ianao. Ary matoa mbola velona dia Andriamanitra mihitsy mbola manana programa atao miaraka aminao. Mankasitraka anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra fa tairinao hatramin'izay. Tsy ho varim-bariana, tsy hangatsika fa hanana fiainam-bavaka. Ary mifanahinao masina izay miasa tao anatinay dia miseho amin'ny alalan'ny fanaham-bavaka tonga anay tsy ho varim-bariana fa tena hanam-pahatsapana. Hivavaka ka tsy hitsahatra, hiresaka aminao, hifampidinika aminao, hitondra ny zavatra rehetra eo anatrehanao. Ndao maraina misaotra anao zay fa isan'ny velonaina somatsara, ny foazonao vao maraina, isan'izay nitsongainao no tarianao tamin'ny alalan'ny fanahinao masina, tonga soa eto amin'ny sekoly, tonga hianatra toetra. Fa rehefa voamboatra ny toetra, mahazo aina ny fanatrianao tao anatinay, ary afaka handesy hisosa ho azy ny zavatra rehetra. Misaotra raha eo amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy venina masina sy manan-kery avy Nazareta. Misaotra ny amin'ny fitondranao, misaotra ny amin'ny fitantananao, misaotra fa présent foana ianao mampianatra anay. Mankasitraka ny amin'izao maraim-baovao zao, ny tsiraray avy izay tonga eto dia manana ny zavatra trehany. Mino kosa izay fa ao ambadiky ny teny izay omenao sirahanao dia misy lalana misokatra, misy vavahady misokatra, misy fiainana afaka misy fiainanao afaka hanova ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety ary miditra ao anatin'ny efatrandro farany isika, ao anatin'ny dingan'ny fifadian-kanina sy fivavahana. Ny efatrandro voalohany dia ny hoe Andriamanitra mijery ahy. Ny efatrandro faharoa, ny farana omaly, dia ny hoe izao mijery ny asan'Andriamanitra. Marihana moa zany fa reny zavatra omen'Andriamanitra reny dia fanampianantsika hifandray amin'Andriamanitra. Tsy hoe nandritra ny 4 jours fotsiny Andriamanitra mahita anao dia 5e jour tsy hitany intsony ianao, fa continue le izy. Ary tanatin'ny 4 jours faharoa ianao mijery ny asan'Andriamanitra dia tsy hoe tonga ny androany dia tsy hijery ny asan'Andriamanitra intsony ianao, fa mitohy zay zavatra napetraka Andriamanitra, fa maika miha mazava satria ty efatrandro tapany fahatelo ty dia izao mijery an'Andriamanitra. Lo efatrandroany dia nampitondra ny lohateny hoe mahita an'Andriamanitra amin'ny anjara voatendry. Mahavariana fa ao amin'ny testamenta taloha dia Andriamanitra mihitsy no miteny hoe tsy afaka mijery ahy ianao, satria tsy misy olona ozy izy mahitana mijery ahy ka ho velona. Ny antony nahazaka hifankahita amin'Andriamanitra Adama, satria mbola tsy niodina ary mbola tsy napiditra fahotana teo amin'ny fiainany. Fa rehefa nanomboka nandray safidy Adama hiala amin'ny safidin'Andriamanitra, hiditra amin'ny programa menarano, dia saintsaino anie Andriamanitra nanomana Edena, Andriamanitra nanao Adama, Andriamanitra namoaka Eva, Andriamanitra nanome asany Adama, Andriamanitra nanome fahafenona tao Edena, dia voly tsy name ninina, dia voly ny teny ray mandeha, dia le devoly ny teny ray mandeha tsy nanome ninina indray no noenony Adama sy Eva. Ainao mahatonga n'Andriamanitra miteny hoe miverena, miaiky sy misaotra, satria avy amin'Andriamanitra ny sosiny tsara rehetra momba ny fiainanao. Taty aoriana dia nidin' Jesosy izay nitondra ny endrik'Andriamanitra, tsy azo ny olona jerena. Very le endrik'Andriamanitra teo amin'ny Adama dia tsy afaka nijery ny endrik'Andriamanitra tsony ny olona. Dia nidin' Jesosy naneo ny endrik'Andriamanitra tanteraka tamin'ny zavatra noteneniny, nataony sy nasehony. Ary tamin'ny famonjena dia naverin' Jesosy le endrik'Andriamanitra very. Zany hoe
rehefa miverina ao anatinao ny endrik'Andriamanitra mantoetra dia afaka miatrika ny endrik'Andriamanitra ianao ahita azy eo amin'ny fiainanao. Avy reny hoe mahita n'Andriamanitra amin'ny anjara voatendry. Hebreo 12:12 Hebreo 12:12 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba hahazahoany ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Jesosy dia nidina mba ho azo jerena. Dia ozy Jesosy izay mahita azy izy dia mahita ny ray. Zany hoe rehefa mijery an'i Jesosy sy ny zavatra nataony ianao dia manomboka mahafantatra ianao ny fanaon'Andriamanitra ao an-danitra tsy misy mahita fa naseho an'i Jesosy hoe izay hita ny zanaka ataony ray dia izay no ataon'ny zanaka. Mivalim-panontaniana zany hoe ohatry ny ahoana Andriamanitra vaky Jesosy. Ohatry ny ahoana ny fitenin'Andriamanitra enoy Jesosy. Inona no mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra? Jereo izay nampifaly sy nampiravoravo an'i Jesosy. Ary inona ny mampalahelo an'Andriamanitra? Vakio ny Baiboly ny filazantsara dia taiza ho aizy Jesosy no nalahelo sy mety hoe ny tomany. Atao inona fatarana zany? Ianao ary mitady azy ka hoana moa tsy tokony hamantaranao an'ilay olona tadiavinao? Ara iresaka aminy ianao tsy dia tsara raha mifandisa ny resaka ataonao aminy satria tsy fantatrao izy. Manjary tsy tongany amin'ilay zavatra mety tsy hainao nefa hainy. Hitanao rehefa miresaka aman'olona dia misy zavatra le olona mba miresaka aminao dia ianao koa mba miresaka amin'ilay olona. Dia raha mba tianao ianao enono dia mba mianatra ianao mba miaino an'ilay olona. Resaka mety hoe lesina momba ny fiarahamonina zany fa zavatra napetraka Jesosy hoe izay tianareo ataon'ny olona aminareo dia ataovy amin'ny olona ihany koa. Nidiny Jesosy tonga dia azo jerena. Rehefa nijery azy ny olona, iza zao nahita azy voalohany? Iza nahita Jesosy voalohany? Josefa napiteraka toko. Iza nahita azy faharoa? Maria. Dia maty ve Josefa sy Maria vao avy nahita Jesosy? Tsy maty. Satria efa tonga ny programan'Andriamanitra mba hahafahan'ny olona mahita an'Andriamanitra eo amin'i Jesosy. Marka 5:15 naran'ny Tompo. Ary niaraka tamin'izay no nijery manodidina izy ireo dia tsy nisy hitany intsony n'iza n'iza afa-tsy Jesosy irery ihany izay teo aminy. Teo amin'ny tendrombohitra izay nisehon'Andriamanitra na namarina an' Jesosy ary nanehon'Andriamanitra fahitana momba Mosesy sy Eli izay nampepita faneva ahatonga an' Jesosy anana ny faneva ny testamenta taloha. Dia zao rehefa avy nahita Petera io Mosesy, io Eli, ary ny tena mahavariana rehefa eo amin'ny présence zany tonga dia sensible ho azy mifanahanao satria tsy nisy présentation hoe za Mosesy, za no Eli. Fa tonga dia misokatra rehefa na way izy io miaraka amin'ny Jesosy io tonga dia mampafantatra ny fanahy masina hoe io le Mosesy nomena ny dity folo ary io Eli izay nomena ny faminaniana. Reo ny mamaritra ny testamenta taloha kahaka Petera. Zay no tonga Petera maika be hoe ndao manangana lay. Tonga dia ho anareo telo mirahalahy dia mijanona antsika dia tsy miala etsony satria tafatojy ny tisa manina complet ny ekipa vita amin'izay ny romanina. Dia Jesosy tsy isy idiran'izay mihitsy ilay programma aloha. Dia misy tena ianao mentanentana amin'ny zavatra tsy isy idira mihitsy ilay programma. Fa ty taon'ity aloha taonjôbilina dia zany aza. Tiaka mafisika ho an'ny Tompo. Vao vita ilay fahitana tonga dia nanjavo Mosesy, nanjavo ny Eli. Baiboly dia nilaza tsy misy afa-tsy Jesosy rery sisa no teo. Mampatsialo ny Baiboly fa Jesosy rery ary tsy maintsy Jesosy rery no miaraka aminao fa izy no miandry anao any am-parana. Zay mahatonga ny anjara voatendritsika tsy miaraka aman'olona fa miaraka amin'i Jesosy. Alleluia. Tsy eny am-pelatanan'olona fa eny am-pelatanan'i Jesosy. Misy ny iraka, eny tsara, misy ny iraka iombonana fa ny anjara voatendry manokana. Alleluia. Nesorin'Andriamanitra Mosesy sy Eli mba hitodika amin'i Jesosy manokana
sy mitodika am' Jesosy zato isan-jato ny olona. Petera zao dia tsy navela hita koatran' Jesosy teo amin'ny tendrombohitra ny fiovantare satria Jesosy no mila hita. Anatin'ny anjara voatendry ihany koa izay ny man'Andriamanitra ao anao dia mila mahita an' Jesosy rery ianao. Jaona toko 7:5 le teo marika toko 7:9 fa le zao indray Jaona toko 7:9 naran' Jesosy. Ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiraray hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrizandriny. Ary Jesosy rery ihany ny sisa teo sy ilay vehivavy teo. Maria Magdalena dia tratra avy nijangajanga satria efa ela nijangajanga fa zay vao tratra. Mba tsy tenenina hoe zay vao mody natao tratra satria tsy te handovola le fariseo. Fa moa tsy afatarina fa zay ny asany. Ary matoa elohana dia tiana klasena ny dossier. Fa zavatra navarina rehefa niteny fahendreny Jesosy nanavitra n'ity vehivavy ity dia niala daholo mpanameloka. Ary iza sisany teo? Jesosy. Tena akaikinao ny farany eo amin'ny fiainanao hoe tsy olona hoe fa Jesosy hoe avereno ny farany eo amin'ny fiainanao hoe tsy izay olona ty anao androany hoe fa Jesosy hoe dia andao tsika toy anoen'ilay izy ny farany eo amin'ny fiainanao hoe tsy izay olona mankahalanao fa Jesosy. Aza misaringotra zany amin'ny olona ty anao ary aza misaringotra amin'ny olona mety mijoro mankahalanao fa ny joro eo amin'ny fiainanao dia Jesosy miteny fa mila mivavaka ianao ho an'ilay olona ty anao ary mila malahelo sohontsy ianao ary honena an'ilay olona mety mijoro ho mankahalanao. Tsisy idirany reny fo Jesosy misy idirany za sy ianao ho Jesosy aminao. Avereny hoe mahita an'Andriamanitra amin'ny anjara voatendry. Ho an'izay te ahita an'Andriamanitra dia ho Jesosy eo Matthieu toko 5:9 amin'ny anaran'ny Tompo sambatra amin'ny madio-am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Filipiana toko 1:10 minaran' Jesosy mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra excellent ozy izy nydika teny fototra mba hamantaranareo ny zavatra excellent dia inona le zavatra excellent eo imason'Andriamanitra mba ho madio-am-po tsy hanantsiny ho amin'ny andron'i Kristy ianareo. Tsara ianao madio am-po androany dia mahita an'Andriamanitra androany fa tsara ianao madio am-po hatrany amin'ny farany koa mba hita an'Andriamanitra hatrany amin'ny farany ary tsara ianao madio am-po amin'ilay fotoana farany mba hita an'Andriamanitra amin'ilay fotoana farany. Anisan'ny fanazavana momba le madio am-po dia hoe fo tsotra. Mahita an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toetra. Tena akaikinao afaka mahita an'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny toetra hoe ny madio am-po dia midika fa mamela heloka. Averina foana ane zany. Averina zany satria draindray mavesatra ny andray le fanapa-kevitra amela. Inona ny antony? Fa manina moa zany amela. Tsy zany eny nanao fote. Eny tompoko. Zay tsy nanao fahadisoana mihitsy ny mamela. Zay nanao fahadisoana mihitsy mila avela. Misy olona zao eto tokony avelanao. Fa za koatra maheno hoe ianao koa tokony avela. Satria ianao koa nanao fahadisoana. Dia zao raha tianao Andriamanitra amelanao, toy izy Andriamanitra hoe avelako ianao raha mamela ny hafa. Fa raha tsy mamela ny hafa ianao dia esoriko indray le famelana anao. Ahoana koa zany Andriamanitra mametsy fohifohy zany? Tsy hoe mametsy fohifohy izy fa ny prinsipany mihitsy ny zavatra omeny tsy maintsy zaraina. Raha vao tsy zaraina dia tonga dia levona. Ataovana raha maheno tsara tsika hoe misy famelan-keloka zany tsy maintsy ataontsika. Ary manahitra foana Andriamanitra mandondona ao am-pontsika. Hoe tandremo fa raha vao misy olona hazononao amin'ny alahelo dia lasa bloqué ny vision-nao tsy mahita an'Andriamanitra eo amin'izay mety mba ilanao ny fanapiny. Avelao any le olona fa ianao ane mila mifantoka amin'i Jesosy. Ne ianao ary ty tsy hitantsika izay anaovana azy ny olona koa mbola saringotra ampidirina atiny ianao. Ka le izy tsy azo ny pastera mihitsy fa mahatonga tena tsy mavita mamela azy izy mihitsy ny nanapotika. Fa izy ny teny fa izy nanapotika anao. Za ay dia androany ny andosoko fa diso zay. Raha tsara toetra ianao tsy potika izany.
aza manao zany pasteur fa le olona iny raha tsy toetra raha tsara toetra ianao tsy potika dikan'izay ninona mety ho setrasetra tao niza azony ao anatiny fiombonanao fahatsara toetra amin'Andriamanitra dia ho hitanao fa tsy ho very mandeha ianao fa izy ny teny fa teny am-pelantanan'ny rahalahin'i Josefa no aviny ary misy ampahamarina ihany teny am-pelantanany tokoa satria raha tsy natsipy tao anaty lavaka izy tsy tonga tany amin'ny anjara voatendry eny tompoko teny am-pelantanany tokoa ilay izy ary arakaraky ny nanaovany zavatra ratsy namadian'Andriamanitra an'ilay izy hoso eto zao misy olona mbola badenina be mihitsy hoe tsisy afa-tsy ratsy pasteur antranga teo amin'ny fiainako tsisy afa-tsy ratsy le dolo ny lista ajanao ny lista aloka atmosfera mahafinaritra ny eto aza ampidirina ny listanao aloha fandao ho ampidirina amin'ny atmosferan'Andriamanitra mahafinaritra ianao mitady ho kiviny ny zavatra ataonao lista mandrakandroany hoe reto dolo ny fahavoazako reto dolo nanjoa reto dolo ny listry ny olona nanao ratsy tamiko dia mahavariana tsy mba misy lista mihitsy hoe ary reto ny lista ny olona zay nataoko mampalahelo ny fiainany reto koa ny lista ny olona zay nratraiko tsisy an'izany aho androany maraina afaka hovainy zany Andriamanitra nanomana taony Jobily ho an'ny daholobe efa marina zany fa mila manomana koa sika ny fotsika mba hahita le Andriamanitra nanonona an'le Jobily mba hahatonga ny anjara voatendritsika tsy ho votsotra fa mba ho tanteraka eo amin'le nanendren'Andriamanitra azy sy le ilan'Andriamanitra anao teny kaikinao tsy maintsy mamela heloka hoe mazava ho azy fa ny fo maloto zany dia zay fo miazona alahelo fo tsy mamela heloka mila malalaka sy afaka tsara isika manoloana an'Andriamanitra amin'ny fotsika dia afaka mila malalaka sy afaka tsara tsika manoloana an'Andriamanitra dia isika koa tokony ho afaka tsara manoloana ny olona rehetra le madio am-pona koa dia midika hoe tsopo io lay toejaza mora mitsotra tsy manafinjavatra aza aingana manantona pastera aneo sekret dana manantona an Jesosy dia meo an Jesosy aporany amin'ny Jesosy sekret anao dia mangatany fanampiana dia atao vitan'Andriamanitra naty le fitokanam-bavaka fa te ho afaka amin'le sekret anao le izy zany tsy any amin'le hoe za Jesosy mananina fotsiny dia le tonona fotsiny le fahotana tsy le izy tononona fa le izy manomboka tsy tianao dia manomboka tonga etaetanao ny ho afaka amin'le izy dia lasa fanirianao lasa sujet de prière anao alleluia ahoana no ahafahantsika mahita an'Andriamanitra voalohany mahita an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toetra madio am-po mahita an'Andriamanitra ihany koa amin'ny alalan'ny fanambarana Jaona 6:46 dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy hoe hoy ny tompo tsy nisy nahita ny ray afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra izy no nahita ny ray eto Jesosy dia miteny fa tsy nahita an'Andriamanitra zay tsy avy amin'Andriamanitra fa Jesosy rery no avy amin'Andriamanitra nahita afaka manoro anao hoe izy Andriamanitra mba hahafahanao manamboatra ny andavanandrom-piainanao hiaraka amin'le Andriamanitra ilainao sy fantatrao maraka tsara tsika treto Luc 10:22 aminaran'i Jesosy ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny ray koa ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray ary tsy misy mahalala ny ray afa-tsy ny zanaka ary tsy misy mahalala ny ray afa-tsy izay tia ny zanaka anehoana azy ianao zany tsy ahita an'Andriamanitra raha tsy Jesosy ny te aneo aminao dia inona arany inona ny fetraikany hoe me mahita an'Andriamanitra sy me mahafantatra an'Andriamanitra rehefa mitondra anao izy dia tsy mikoropaka intsony ianao satria fantatrao izy izay mitondra anao ny mpianatra zao very hevitra satria nananteny izy ireo fa hiroborobo ministera hivoatra hivelatra hihitatra ny ambaindayany apôstôly 12 nandritry ny 3 taona afaka 2 taona aorianan'io miakatra 420 io alleluia ry Marisy Marta moa miakatra pastera amin'izay aorianan'io mba samy saina an'izay tsy nanana sambo taloha anana sambo azy amin'izay ministera amena ary teto Israely tamin'izany manaraka indray hitatra manerana ny Mediterane sy hatrany Espagne mba mahita firenena hafa amena tonga ny fotoana anankiray amin'izay to Getsemane naveriny Jesosy indray le zavatra tsy tia mpianatra ary ny zanak'olona dia ho atolotro ho fatiny Jesosy koa zavony ohatran'olo le mahina tony ianao hoe mila matiny amin'ny teny ny ampasira koa dia zavony izy le film miveriny sa hoana
atolotra tanam-panota dia ho faty. Tena hoe le tonga dia tapina ny sofina. Dia rehefa miteny Jesosy hoe ary ny zanak'olona dia ho atolotra ho faty. Herinareo ve? Ary Jesosy dia ho atolotra ho tanam-panota, ho vonoiny, ho faty. Herinareo ve? Ohatr'izay mihitsy ny mpianatra badenina be tsy nahiny toyany. Nefa ny any amin'ilay toyany ilay izy. Ary any amin'ilay toyany ilay tena tsara. Satria hozy Jesosy. Ary ny zanak'olona ho atolotra ho tanam-panota, ho faty, fa ao aorianan'izay hitsangana. Tsy maheno teka ho an'Andriamanitra. Hitanareo? Raha voaty zany ny voadona, dia aty ny tsy maheno voalohany. Dia zay mahatonga anao tsy tokony ho taitra zany, fa rehefa avy manintsy Andriamanitra misy toyany. Raha miteny Andriamanitra hoe mialay ianao amin'ny toetra ratsy io, dia eno ilay toyany fa zay hoe nareo koa zanahona atonga dia tsy henonao ilay toyany. Hoe raha vao miala amin'ny ratsy any ianao ka manonona ny anaran'ny Tompo, dia isan'izay fantany fa tsy isan'ilay niteneniny eo Matitoko 7 hoe miala amiko ry mpanao meloka ka mpanao fahagagana. Hozy Jesosy eto, tsy misy mahalala ny ray afa-tsy izay tiany Jesosy irevelena. Révélation no omeny Jesosy mba hahafantaranao ny ray. Inona moa le révélation? Tsotra be le izy, tsy lavitra be, tsy lalina be. Hoy Jesosy, rehefa nahitanareo dia nahita azy. Satria zasy ny ray dia ray ihany. Misy marary tonga avany. Inona manjoanao? Inona le mahazo anao? Inona ny tianao ataoko aminao? Ohatr'izay zany Andriamanitra. Sitrana ianao, tonga avy aminao rak'izay inonao. Tsy dia tsara ianao marary lava. Ny mahatsara anao salama, satria nanamboarako anao salama. Io sofina io ny foroniko andre. Tsy normal raha mana-tsofina ianao ka tsy mandre. Ary na tsy misy koa ary tonga eto mpamorona, afaka mamorona ravitsofina vaovao be, jaojao pile vaovao be. Reto a. Ohatr'izany zany Andriamanitra. Ianao zany rehefa hiaraka amin'Andriamanitra tokony mba ho sura ianao hoe ohatr'izao le Andriamanitra izay atoniko sy iarahako. Vao nivavaka Jesosy vita batisa, teo no eo nisokatra ny lanitra, tonga dia namaly Andriamanitra. Ohatr'izany Andriamanitra. Tenena akaikinao, ohatr'izany Andriamanitra hoe. Vao mivavaka ianao hoe tonga dia miaino izy hoe, dia mandefa teny izy. Tonga va misy zaza, to dia sakana Petera. Mbola mitokana amin'ny mpampianatra. Tsy resa jaza ny ata ro sekoly-dehibe firy taona ro taona dia ray volony tsy mandray andreny izy. Tsangany Jesosy, avelao ny zaza anantona. Bedy ny apôstôly. Ka tsy apôstôly raha vao tsy manaiky ho bedy. Be dia be ny apôstôly tsy manaiky ho bedy tsony mantsiny. Miverinao miteny reto. Miverinao miteny. Ny apôstôly tsy mahazo kriko. Ambokaniny any ambavan'olona tsy lany no an'ny apôstôly. Raha vao tsy mahazaka an'izay tsy apôstôly. Fa mahavariana, ny apôstôly episao tsy ohatr' izany tsony. Niova be mihitsy vanim-potoana. Ny apôstôly episao tsy mahazo omena ambokanina izany. Tsy apôstôly, tonga tsy manaja azy ianao rehefa ambokanina omenao azy. Nefa Jesosy zao mihitsy ambokanina no menan'ilay apôstôly. Dia saintsaina misy olona izany dia hoe tonga soa ny apôstôly. Dia ambokanina no mena azy. Kamba mifatafy toina sy atopoko be tsisy ohatr'izany. Nefa rehefa jerevana na Jesosy nanendry an'ilay apôstôly ary angoniny sisa tsy lany. Le potomosy le ambomofo tsy lany. Zay no mahatonga antsika mandaly formation ny atao hoe Greek School. Nisy fotoana izay sary paster volona no fitona filazantsara, tsy hoe izay manadarery misy tasiny izy manadarery zany niaraka tamin'ny ekipa fa mba izy nitady satria izy nitondra fiara tamin'izay. Dia vita zany tena tamin'izay paster Rodolphe fa tsy teto. Raha vita zany fametran-tanana tamin'ny Besambary teo Anosy, hainao tsara izy adolo zany ny olona eo Anosy amin'izany. Rano tsy misy anasana tanana. Voaka ny sambosa fa vita ny fahasan'Andriamanitra. Tonga dia mipetahantsika tamin'ny tanana tsy ananina ilay sambosa. Kononako vita ny asan'ny tompoko. Dia matsiaro ny tompo hoe tsy izay miditra ny mampaloto. Amarina ilay satria nona. Fa izay voaka avy anatin'ny fo. Fa tia teny aminao mety tsy ho vitako nanao an'izany raha tsy nandalo ny sekoly ny kriko aloha. Nisy taona tany Antsohi 2010, raikitra ny sakafo maraina efa andrasana be fa tamin'ny folo. Voaka avany katsaka. Dia akaiky ilay katsaka misy manao an'izao.
Tsy inona ianao nona. Inona ianao ka miaraka am Jesosy tsy voatery le mandresy lahatra anao hoe tonga de hoe alléluia, tonga de ny Colbert. Hoavy ny fotoana mbola hoeny. Fa misy fotoana aloha tsy Colbert fa Mostobert. Ianareo mahatonga n'Andriamanitra mitantarana izany ve? Be dia be ny olona ny lasa mandiso ny zavatra napetra. Lasa tsy fantatsika hoe izy Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy tia gaspillage. Zany zao tonga dia ngeza be anankiray zany ho an'izay tonga eto ka mandoatra tsy lany. Ny vilianao io zany zay laninao tokony loaranao. Fa tsy hoe matahotra anao sao dia tsisy tsony rehefa avy eo dia loatra be nefa avy eo tsy laninao. Tsy mahafantatra an'Andriamanitra zany ianao. Afaka ny afantatra an Jesosy sika amin'ny alalan'ny révélation zay omeny Jesosy. Ary révélation zay nomeny dia tsotra be. Ozy izy jereo dia fantatrareo Andriamanitra. Inona nampalahelo an Jesosy? Taiza Jesosy ny tomany. Rehefa niresaka tamin'ny Maria sy Marta izy, tsy maty ny andatanareo, velona izy. Matory izy. Tonga eto anangana azy. Inona ny valiteny Maria sy Marta? Eny ananiny raha tety ianao, resaka fanomezantsiny, resaka tsy finoana. Inona nampitomany an Jesosy? Naleviny zareo miaraka amin'ny Lazarosy ny finoany nefa Jesosy eo. Raso. Raha tsy teo Jesosy dia mety azony le feriny. Fa le Jesosy eo mihitsy le finoana amin'io anepasana. Dia nitomany Jesosy. Zany zao mampitomany an'Andriamanitra hoe lasaiza ny finoanao nefa izy eo. Tena kaikinao zavatra mampitomany tompo zany hoe zay zany zao ny révélation tonga andro maraina hoe dia teneno izy mba tsy hoenao no mampitomany azy hoe nefa izy tonga mafanenao hoe. Hitanareo amin'izay ve tsika zany le hoe fafany raha masy rehetra misy mpanjaka amin'ny sabotsy. Tonga Andriamanitra mafany raha masinao nefa ianao andatsaka ny anazy. Zava-panao. Hitanareo amin'izay dia lasa diso. Ianao zany mieritreritra be hoe tena tafiditra be mihitsy nefa ianao tsy mino akory. Zay le mahatonga ny hoe mila révélenao mba hamantatra an'Andriamanitra hoe ohatry ny ahoana ny réaction n'Andriamanitra. Fa raha vao alevinao finoanao dia mitomany izy. Nefa izy eo. Ohatry ny hiteny zany Maria sy Marta tsy sy idiran'izay maheo anao kiza rehefa matiko. Dia tsy maintsy se présenter Jesosy. Za ny fananganana ny maty. Za ny fiainana. Maria sy Marta. Tsara be zany fa efa maty aloha izy. Hitsangana ny anadahanao. Hitsangana izy fa tsy zao fa amin'ny andro farany. Ohatry ny Andriamanitra zao maniraka an'ilay mpanompo dia miteny hoe fiadarana ho anao. Mino afa rehefa tonga ny enlèvement. Manjavona soma tsara. Afaka dolo rehefa horikorety amin'izay hiadana. Gaga Jesosy. Fa manina ny amin'izay ianao vao hiadana nefa zary tonga eto hiteny fa zao ianao miadana. Toy Jesosy tsy azoko. Teneno akaikinao. Eto Andriamanitra ho anao hoe aza le fanepasana ny finoanao hoe fa raha mbola eo Jesosy hoe dia jereo tsara masony possible ankahanao hoe ataovy mienjanenjana tsara mihitsy ny tananao dia teneno amin'ny fahalemem-panahy teneno izy ny tananao mienjanenjana fa ny vavanao malefaka isa roa telo possible ankahanao hoe raha mba marina zany dia aseho mitehaka amin'ny revidrevitra tsara hoe ozy izy ndreo mana tonga 10 ny Andriamanitra ny fanantenana ny amena anareo ny fanantenana. Programen'Andriamanitra isaky tonga zany dia zao manantenara angava azo atao zany. Manantenana fa azo atao hoe fa manaizy mbola tsy ataonao ka toetranao mbola tsy mandeha amin'ny loana. Manantenana ianao fa ataoko izy. Fa manaizy mbola tsy ataonao ka toetranao mbola. Dia zay foana. 2025 ny teny fikasantsika. Dia 2026 ny teny fikasantsika. 2027 miova. Alléluia. Afaka hitan'Andriamanitra sika amin'ny alalan'ny révélation. Fatelo afaka hitan'Andriamanitra sika amin'ny alalan'ny fijoroana. Hebreo 12:7. Amin'ny anaran'i Jesosy mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana. Fa zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Zay tsy manam-pahamasinana dia ahoana pastera fa misy olona fantatro mpanompon'Andriamanitra izy tsy dia manam-pahamasinana izy fa mahita fahagagana. Ie, mahita fahagagana izy fa tsy mahita ny tompo. Asa aloha vavahana tsara koa zay. Mahita fahagagana izy fa tsy mahita ny tompo.
Zay ny mahatonga Jesosy sary-piaro ozy izy. Tsy zay manao amiko tompoko ny hiditra fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra. Miala amiko ry mpanao meloka. Nefa le mpanao meloka voavy mijoro avolombelona hoe nandeha teny ambony rano zay, nandeha teny ambony rao an'izay, nandeha teny ambony afo zay, nandeha teny ambony inona tsy voatonoko paster, nandeha teny ambony volo zay. Alleluia. Nandeha ozy Jesosy. Betsaka zany nandehanareo zany fotony tsy niaraka taminareo le tadidinao niaraka tsika Jesosy ka tsy niaraka tsika ka. Diaona zany le miracle reny. Iny efa nomeko fa za tsy niaraka taminareo. Fa maninao tsy niaraka taminay? Nareo ry mpanao meloko ako. Dia iza zany le fantatr'Andriamanitra tia ny iarahana fa zay rehetra manonona ny anaran'ny Tompo aoka izy hiala amin'ny ratsy fanaony. Mahita ny Andriamanitra sika amin'ny alalan'ny fijoroano. Io fijoroanao io zany ahitanao an'Andriamanitra. Tsy mitena eto hoe ahitanao volabe. Tsy volabe Andriamanitra. Mamono zany teneninao zany fa tsy Andriamanitra. Vola système monétaire eto ambony tany. Ny tany ho levona. Ny système eto ambony tany rehetra ho levona. Io vola be io zany tsy tonga hatrany Fort du Chêne io. Mausolée. Tan'Andriamanitra zay mipetraka eny akekikeny. Tsy dikany io. Ny misy dikany Andriamanitra ao anatinao sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tsy midika zany hoe manana ny tompondray ianao dia ianao indray le olo masina hiantrana isan'andro. Afaka miova zany anie. Ahoana ny ovany zany? Ianao manova an'ilay izy. Hebreo 10:7-10 amin'aran'i Jesosy. Ity aho tonga anao ny sitraponao, manaisitra ny voalohany izy mba hampitoerany faharoa, ary amin'izany sitrapo zany no nanamasinana antsika tamin'ny nanaterana ny tenan'i Jesosy Kristy indray mandeha. Isika no amasinina satria nanatitra ny tenan'i Jesosy. Fa Jaona 17:19 ary ho an'ny reto, jereo tsara amin'izay. Izy aloha mpanaradian'i Jesosy. Tsaka ny tena zay mpanaradian'i Jesosy dia manangana daholo fa tsisy an'izao tsisy hoe mpanaradiany ankoatran'i Jesosy, manangana daholo. Zay ataon'i Jesosy zany dia ataontsika. Izy ny modèle, izy ny référence, izy ny vrai, za sy anao ny copie. Taova alléluia. Dia zao nataon'i Jesosy tokony ataonao. Jesosy Jesosy amin'io tsy nanota ary tsy nahalala ota. Fa zavatra teneniny Jaona 17:19 amin'ny anaran'i Jesosy. Ho an'ny reto ny anamasinako ny tenako. Mbola nanamasina ny tenany izy. Izy amin'ny efa Andriamanitra. Andriamanitra tonga olona. Andriamanitra tonga nofo. Olombelona tsy nanota. Adama faharoa tsy mba nikasikeloka na dia indray mandeha. Na ohatran'ny lopaingitra sy ohatran'ny kodiny ary tsy nanota mihitsy. Natao ny fisaina, natao ny fiteny, natao ny fijerina. Dia io olona zay tianao sy tokony ho tianao io. Izy le mato anao sy nitsangana tamato anao. Izy le namonjy anao. Izy le miandry anao any aparana. Dia ozy izy nanamasina ny tenako a. Karaha follower du Christ ianao. Dia mila manamasina ny tenanao koa zany ianao. Waiaka be daholo amin'izay zany le lesina le hoe rehefa ao amin'ny Kristy dia masina ho azy. Jesosy tena niarany teny. Izy mihitsy ny teny. Andraso hoe Jaona 17:19 afaka vérifier izy amin'ny teny eo. Fa Jesosy mivavaka amin'ny rainy ozy izy hoe ary ho an'ny reto ozy izy nanamasinako ny tenako. Na Jesosy efa tsisy kianina aza mbola nanamasina ny tenany. Mitodika ho amintsika zay misy kianina sy misy hoanina. Tsy maintsy koa ianao manamasina ny tenanao satria mpanaradian'i Jesosy ianao mba ho marina aminao le hoe zay manam-pahamasinana ahita ny Tompo. Te ahita azy hoe ianao manana fanapa-kevitra tsara. Asio fahamasinana ny masonao, ny fiteninao, ny fijerinao, ny fisainanao, ny fitondrantenanao. Aoka ho consacré ho an'Andriamanitra sy ny voninahiny ny mombanao iray manontolo. Resaka anjara voatendry vetivety tsika momba manatin'ny minitra vitsy. Voalohany ny momba ny anjara voatendry dia misy ny fahazarana tsara ampiditra anao ho amin'ilay antopisiana namoronan'Andriamanitra anao. Voalohany
mila zatra ianao mankatora aman-dreny. Tenenina kekinao mila zatra mankatora aman-dreny hoe. Tantarany Isaka nresakanao. Isaka nazo direktiva anankiray ao amin'ny Genesis 3:7 minaran Jesosy. Dia ny fomba maraina koa Abrahama dia nanisy laselony borikiny. Dia nitondra zatoviny roa lahy koa niaraka taminy. Dia Isaka zanany koa netiny. Dia tsy nandà Isaka fa nanaiky. Ary namaky ny hazo ataina amin'ny fanatitra dorana izy dia niainga kanakany amin'ny tany izay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Rehefa mandeha io conversation izy mianatra io, nanomboka nanontany amin'izay Isaka hoe foana moa ty programma tsika ty fa tia ny kitay, tia ny afo, aiza ny fanatitra. Zay le toe-tsaina tsara. Alohan'ny tendrenina hoe aiza manaraka mba hatany sao enatren'Andriamanitra aloha le efa misy eny tananao. Tsy maheno tehaka ho an'Andriamanitra. Alohan'ny teny zany hoe aiza ny zaza tany sao aloha fa io ramose. Tanareo amin'izay hoe ohatrany tsy tian'Andriamanitra mihitsy zany le mitakitaky. Fa mba tian'Andriamanitra ianao mba i-reconnaître fa misy zavatra efa nataony kiosy. Tenenina kekinao dia atao voatra izay mihitsy. Misy zavatra efa nataony kiosa hoe. Atao izay mihitsy izy. Raha vao manota be tsika ka very anatin'ilay ota, adino anatin'ilay ota dia tsy mahita ny tsara efa misy, fa mitady ny tsara mbola tsy misy, dia ohatrany ratsy foana ny hita, dia tavelona anaty atmosfera negativa eo ianao dia tsy tafavoaka eo raha tsy miverina amin'Andriamanitra, misaotra sy mankasitraka azy satria mendrika azy le fisaorana ane. Nanaiky sa tsy nanaiky Isaka? Isaka nefa zatovy e, ny dadany efa antitra. Afaka nyteny Isaka hoe dada ny te hanompo an'Andriamanitra aniko zany atolotro. Manina tsy hainao io no atolotro ao aniko zany no atolotro. Enjeo dia raha azonao dia atolotro. Afaka asiana zany ane. Fa ny olona manao discussion ohatr' zany tsy olona ny anjara voatendry. To dia nanaiky Isaka. Za le ho atolotra. Raha zay ny tenen'ny dada dia manaika. Mino fa tamin'io fotoana io nitsangany Jesosy. Toy izy Jesosy, satria maninona? Nahita ny toetra ny Jesosy, nahita ny Isaka. Samba ny Jesosy nahita hoe misy olona tenenina hoe ianao misakra. Tsy hoe ianao no misakra, fa ianao ny Isakra. Ianao le sakrifisy. Tenjery Jesosy, gaga be Jesosy, fa nanana ny toetrany le tovolahy kely. Saika tsy tanteraka ny anjara voatendry ny Isaka raha tsy nanaiky izy andeha amin'ilay fanirahany dadany hoe miakariny ambony alitara zanako. Akipoko masoko sa mijereny dada rehefa finoany dada. Azonao tsy aina mafizany toetra anazy amin'ny lehilahy antitra be finoana be. Akipeo maso ny lahy e. Andriamanitra no mijery. Anao sa tsy anao? Jehova taitra amin'ny fon'Andriamanitra, tena ho ataony. I Abrahama raha mino fa ny teny fikasana Isaka, izy mihitsy ny zanaky ny teny fikasana. Dia lasa zanaky ny teny fikasantsika noho ny amin'i Jesosy. Asitehaka mafitsara ho an'Andriamanitra. Saika tsy nahita an'izay Isaka raha tsy nanaiky hoentin'ny dadany. Ndao tsika nieritreritra ane moa izy Abrahama, Isaka le programma no tsy niresana tamin'ny alina ho an'izay ty resana programma mialoha misy fotoana tsy ohatr'izay ny fitondran'Andriamanitra. Hitanao mahavoantsika atao trano io zany le programma tampotampoka mihitsy e. Ny Andriamanitra ny programma tampotampoka koa. I Abrahama efa nafantatra tamin'ny alina fa vao maraina izy. Isaka zao saintsaina eo andeha hanao bisikileta, dia hanao baskety, dia hanao PS5. Zany ny programma. Dika le PS5 mpiandrondro salama. Tampotampoka teo izy ny ray aman-dreny. Miaraka amiko anao zao. Tsisy fanoherina na rébellion. Tanareo ve zay fo zay le ilaitsika. Teona pasteur efa lasa korazina daholo ny ray aman-dreniko. Misy ray aman-dreny amponoana eo. Zay be excuse eo ianao. Misy azon'ny katoavina foana eo. Za tsy ray aman-dreninao, zokonao zany fampijerijery eo. Taorona maheno tsara tsika. Avy reny hoe mianatra mankato ray aman-dreny hoe. Ainao ve napiditra ny Josefa tany amin'ny destin? Genèse 37:14. Genesis 3:7 dia 7:7 naran Jesosy. Hoy Jakoba tamin'ny Josefa, masina ianao
andeha izaho na tsara ihany raha lahanao sy ny ondry manosy na manao ahoana dia miverena ilaza amiko manao vatatitra dia ny raha ny ala avy teo ny lohasahan'ny Hebrona izy dia nakany Sekema nanaiky Joseph ho irahany izy ho irahany dadany. Salamy 105:17 Salamy 105:17 ny tamaso Jakoba rainy naniraka azy fa ny tsy tamaso Andriamanitra mihitsy naniraka azy. Naran'i Jesosy naniraka lehilahy elo azy izy ahoana no mantarina fa niran'Andriamanitra izy namido andevo. Mila maharaka ianao fa tsy hoe voninahitro Andriamanitra fa Andriamanitra naniraka ane tonga dia lasa premier ministre zany zay. Tsy ohatran'izany témoignage ny Joseph hoe voninahitro Andriamanitra fa Andriamanitra naniraka. Amen. Amen izy ny fivoriana atao amponja zany. Dia gaga ny olona hoe koa ty amponja lahy aty mihitsy le lalana. Andriamanitra naniraka fa za namido andevo. Misy zavatra ndray tsy takatry ny sainao fa ataovy sûr fa Andriamanitra maniraka. Dia tatsika isainany ny tenin'ny dadany Josefa dia le tsy mamaly reny. Josefa mbola tsy mamaly ihany. Miala ny betaitsofina aminaran'i Jesosy. Josefa eny tompoko ndana mamakany amin'ny rahalahy nenany koa za foana. Destin tonga dia olo avy reny hoe ary Andriamanitra tsy nampahita vision hoe raha tsy manaiky eo ianao tsy ho lasa premier ministre. Andriamanitra tsy manangy ianao na manamby ianao amin'ny zavatra hita maso zany. Manaiky ianao mahita, tsy manaiky ianao mihinana. Mazava angamba zay. Fa vao naheno Josefa inona ny andrahanao ndana mba jereo zalahy hoe mety tsara ve izy. Inona le hoe mety tsara? Misakafo tsara ve izy? Salama tsara ve izy? So dia misy marary endo amin'ireo zokinao reo fa mitapy be masoandro nefa zana niraka an'zareo hiandro ny ondriny. Dia zareo koa ny ondry, ça va ve ny ondry? Tsisy problème ve ny rano tokony hosotroiny zareo? Mbola ao tsara ve ny isa? Dana Josefa dia nanaiky sa tsy nanaiky Josefa? Vao nanaiky izy nalefan'Andriamanitra tany minjara voatendry. Faharoa, Andriamanitra miandro ny fonao ankatoy izay lazainy. Misy fotoana Andriamanitra miteny aminao mivantana amin'izay. Dia raha vao tsy zatra ianao avy any amin'ilay mankatoy dia ny mbola kely sy dia ny mbola nandroany mankatoy ray aman-dreny dia ho sarotra aminao ny ankatoan'ny ray aman-dreny betsika any an-danitra. Gideona nahazo teny tamin'Andriamanitra ozy izy mandehana amin'izao herinao zao fonjeo ny Israely diskity kely ngarainy ataoko ahoana famonjy Israely fa zany tena tapaka be ny fianakaviana avy amin'ny ankonina faran'izay mahantra tsisy ilana azy tonga dia nitsangan'Andriamanitra eo amin'izay tsisy ilana anao za mila anao. Eo amin'izay tsisy ilana anao za mila anao. Zany osy ampahery ny fahosanao tonga avy andray Mosesy predika be eo mampredika anao asiko teny ambavanao. Raha eto zay anao miteny hoe tsisy volany anaovako an'izany hazonareo le izy. Eo amin'izay atsapahanao fahosana iankinanao amin'Andriamanitra no anohanan'Andriamanitra anao rehefa mankatoa azy ianao. Dia iny le tadidinareo le tantaraiky tamin'ny ray zomazana ray sabotsy iny hoe inona moa ny fijoroan'i Davida? Zaho izy olitra. Tsisy olona hiteny an'izany mihitsy hoe olitra izy. Fa Davida ny teny an'izany olitra aho izy eo anatrehanao. Ny Jakoba indray kankana reny zany ohatrohatr'izany zany ny langage ny olona miaraka amin'Andriamanitra tsy haiko izy anao. Kankana sy olitra zany hoe karazana firavitanana tsy afaka manao ninina rery fa tsy maintsy miandry an'Andriamanitra hiaro azy sy hita azy sy hitantana azy. Jona mpanao batisa Matthieu 7:10 sofa-pakato ary mpiaino naran'i Jesosy. Namaly Jesosy ka niteny tamin'ny Jona hoe ozy Jesosy cousin ozo misy mijery diketiny zany cousin zany e cousin Maria aloha fa cousin Jesosy Jona mpanao batisa cousin ekeo ihany ankehitriny aloha fa zao no mety amintsika tanteraka ny fahamarina rehetra zany tokony ataonao batisa teny ekeny. Inona ny mission, inona le antom-pisina ny ilan'Andriamanitra ny Jona anao batisa ny Jesosy? Inona ny tao an-tsainy Jona ozy izy ny Matthieu 7:12 eo ambony kely eo. Za ozy izy anao batisa anareo amin'ny rano fa grand be le ho avy eo arika eo fa ny anazy tonga dia amin'ny fanamasina sy ny afo. Dia ozy izy Jona ary tsoroko aminareo fa raha vao tonga eo izy za koa mba miroboka ao anatin'le fanasy afo zay hoentiny. Tena akaikinao sofa-pakato
tonga avany Jesosy ny rectifier anka ny atongavako eto tsy anao batisa anao amin'ny fanahy sy ny afo fa lenao mihitsy ny mila manao an'ilay izy amiko. Nanaiky sa tsy nanaiky John? Nanaiky. Nankatoy sa tsy nankatoy izy? Zavatra saika tsy nekeny ilay zavatra tena nandrasan'Andriamanitra taminy. Aza misafidy amin'ny zavatra andrasan'Andriamanitra fa zay andrasany rehetra dia omeo daholo. Raha miteny zao Andriamanitra hoe miala amin'ny vadin'olona. Aza misotro toaka, za tsy misotro toaka intsony. Toy izany tompo, ary ilay vadin'olona, za tsy misotro toaka intsony. Zany hoe filtrenao zany ilay izy. Za anao batisa fa tsy ianao. Ohatr'ingely izy fitaiko tolo be dia be vita batisa teo alohanao fa raha ianao za tsy anao batisa anao fa ianao manao batisa anahy. Zay mandresy lahatra reko mihitsy atao anatiko hoe zay ny ambara amin'ny fanahy. Tseriny Jesosy ohatry zao. Orangaty votao ty resaka ty. Aiko fotsiny aloha. Hay. Voaroboka to dia natao sy ny vita ny ilanan John azo alaina amin'izay. Lasa John mbola nanao batisa olona hafa indray. Toy izay Andriamanitra hoe cadeau, iny mbola sy maintsy averina tao batisa renala mahitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola sy maintsy averina tao satria maninona? Efa vita ilay nilanan John. Ary tsy ilay an John ny ilaina fa ilay an Jesosy, fa Jesosy ny ilany ilay an John. Sady miala amin'ny toaka ianao, miala amin'ny vadin'olona. Petera, Luc 5:6, anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy, mandrosoa amin'ny lalina, halatsao ny arato. Vao nandatsaka, inona zavatra nitranga? Vao nataon'ny Petera zany, dia nahazo azan-drano be dia be izy, tritra ny arato. Ty misy conversation mety tsy heninao, fampitaina aminao androany, ny fampiresahan'ny Petera sy Jesosy. Ozy Petera, ozy Jesosy. Faly ianao nahita trondro hoe? Tena faly be. Faly be mihitsy, tena faly be mihitsy fa efa elany tsy nahita ohatr'izao. Sambany nahita hoe feno tena hoe feno trop le sambo. Toy Jesosy. Raha faly ianao mahita hazan-drano be dia be ao anatin'ny sambonao, za koa faly raha mba olona be dia be no ampidirinao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho manana ho mandrakizay. Manomboka androany Petera, tsy manarato hazan-drano intsony ianao fa manarato olona. Tsy maheno tehaka ao an'Andriamanitra. Manaraka mila mahatoky amin'ny kely ianao satria Jesosy ny teny izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be. Tandremo fa misy olona heverinao fa kely. Fa amin'ny teny anglisy izy raha vao esorina le L dia lasa olona qui la clé. Aza mijery ny kely fa sao dia mizavatra mpitondran'Andriamanitra azy koa maivamaivana hoe ny olona nefa any aminy mihitsy ilay izy. Hitanareo, te hiten'Andriamanitra aza amin'ny fanahy maivana. Teny hoe nikikinao tandremo hoe sao misy olona tsy rarahinao nefa miatran'Andriamanitra zavatra ilainao hoe. Fa efatra farany, ny fomba nokafan'Andriamanitra ny anjara voatendry dia tsy tonga dia eo ny eo. Ny miracle amin'ny fanasitranana misy fotoana ataon'Andriamanitra eo ny eo, fa ny anjara voatendry dia ataon'Andriamanitra par étape tsikela. Ary efa eny an-dalana ianao eo. Ary mahita fa amin'ity taona ity ho dingana ngeza be no iarahanao miaraka amin'Andriamanitra ao anatin'ny fatateran'izay anjara voatendry izay amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsisy asaka an'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Petera vao niona tamin'i Jesosy dia izao no tenenin'i Jesosy. Luc 5:10. Hatramin'izao ankehitriny izao Petera, olona kosa no azonao. Mpanarato olona. Matthieu 16, manomboka eto indray. Petera, vato ianao. Nefa mivato rehefa mitsofoka anaty rano dia mampitsoaka trondro. Nefa natao anarato olona, nefa vato. Fa ilay izy vato anorenana ny fiangonana. Troisième étape, Luc 22:32. Za nangataka anao mba tsy ho levona ny finoanao. Rehefa mibebaka ianao vita daholo le afera rehetra dia hampaherezony rahalahinao. Natsangan'Andriamanitra Petera ho mpampaheriny rahalahy. Inona le voalohany? Mpanarato olona. Inona le faharoa? Vato. Inona le fahatelo? Mpampahery rahalahy. Fa efatra, efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Nandeha nanjony sy nanarato ry zalahy verin-dalana. Petera nalakanjo misy ohatran'ny lambahoany kely izay fotsiny nanaovany. Ary mety izay koa ny tsoahany trondro. Alléluia. Dia nisy olona tery amin'ny platsy ariana ny tany. Anisan'ny verset biblika mahafinaritra indrindra fantatrareo. Hoy Jesosy ny tompo hoe
manandoaka ve nareo? Ny tompo dia misaina zay loaka tokony ho anao. Ao aoriana amin'ny fivadian-kanina bien sûr. Tena maly Jesosy, alatsao amin'ny akavana le arato e. Tena nandatsaka par obéissance. Dia Jaona ny teny, ohatran'ny tompo io lasa amin'izay to dia nanary lamba omy Petera dia nitsokana kany amin'ny Jesosy. Dia avy eo mety nrakofany Jesosy ndre ty Petera dia tena tsy mahatsiary ninina intsony rehefa mahita anafa aloha rakofana. Alléluia. Dia nitafatafa satria tonga dia namoronan'i Jesosy feu de camp. Alléluia. Tonga dia nisy feu de camp teo amin'ny plage. Tonga dia nisy trondro voendy miaraka amin'ny tantely dia nisy mofo. Andriamanitra ny famoronana izy. Nandeha amin'izay nidinidinika sy resadresaka tena nantany amin'izay Jesosy. Petera, maître, ianao ve ty tonga dia tadidi Petera le tadidiny. Ary mety nisy akoho mihitsy ateo mety ozy Petera maty alary mampatsiarotsiaro an'izany aty. Ianao mahalala fa ty anao fa any ondry keliko. Petera, ahoana? Ianao ve ty ianao mahalala ty anao fa anao ny ondrika. Afaka manampy amin'ilay trondro itsy ianao. Petera, ahoana tompoko? Ty avy ianao. Nenao koa raha ataonao intelo Teo izy Jesosy satria nenao koa nataonao inteloko. Nanda intelo tsy maintsy récupérena intelo. Ianao malala, hoay zaria. Zay tena tsy tsentsy le tenenina. Atsara raha maso dia maninona? Ty anao fa anoariny ondriko hoe natsangany Jesosy ho mpiandry ondry. Farany Galatiana 2:7 aminaran'i Jesosy. Fa hafa kosa ny nataony fa nonitany fa nitolorana ny filazantsara ho adidiko antsy voaforo aho tahaka ny Petera nanolorana ny filazantsara ho amin'ny voaforo. Rehefa nandeha mifanompona indray dia mbola nomen'Andriamanitra etapy manaraka indray natolotra ho amin'ny Petera ny fitoriana filazantsara ho an'ny jiosy voafora. Résumeko le mandeha par étape. Inona le voalohany pasteur? Mpanarato izy. Inona le faharoa? Vaty nandroina fiangonana. Le fahatelo? Papahery rahalahy. Le fahaefatra? Mpiandry ondro mamahana ny ondro kely sy ny ondro be. Verina ny club d'enfant aminaran'i Jesosy. Fahadimy, nomena ny filazantsara amin'izay ho amin'ny voafora. Tsangana. Deo tsika hivavaka. Tsy tamin'ny Petera izy tena izay fa ho anao ka mitsangana ka ianao atraikako. Ho anao zany e. Ava fantanao teny Andriamanitra tompo ampio ambanina fahadiovam-po ahitako anao. Te ahita ny fataterana anjara voatendry koa. Tsy te andeha gona. Reko ny fahamarinany teny. Mila manaiky anapa-kevitra iova. Fa tiako ny visionko ahita n'izay hitanao momba. Ary tsy mahazo maika satria na Petera teo akaikinao ara dia nisokafanao tsikelikely. Zay mihitsy ny prinsipa n'Andriamanitra tsy tonga dia omeny bambaray fa alefany tsikelikely satria mila mandeha miaraka aminy dia mianatra miandalana ianao. Ao fantanao dia mivavava ilainao ny fampanekena ny ao anatinao ahatonga anao tsy fandiso fahitana fa ahita n'Andriamanitra. Ary ahita n'Andriamanitra fataterana le anjara voatendry. Mila tateraka ny anjara voatendry nao fa tsy mety koa miala ny tanty ianao nefa tsy tateraka izany. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Mila mifanampianao zay ahatonga anay tena hitanao. Ahitanao hitantana sy hitondra anay ao amin'ny fataterana anjara voatendry. Rejo zay tompo. Nandreny fahamarinana teny zay nambaranao. Fa mila mianatra zay mankatoa ray aman-dreny. Mila mianatra zay mankatoa ray aman-dreny. Mila miverina ho amin'izany satria zany koa ny didy nasino teny fikasana voalohany hoe manoava sy mankatoava ary manajara ray aman-dreny. Dia ho lavandro iainana. Ho lavandro iainana mba hahita ny fataterana le anjara voatendry. Entina tonatrehanao ny sensibilité amin'ny fo andrenesana ny direktiva avy aminao mba hoaingana Jesosy ny fankatoavanay tahaka ny tamin'ny Gideona fa le zavatra nandrasany izy. Ary tamin'ny Jaona mpanao batisa saika diso destin raha toka nandeha tamin'ny fony hoe nangeta ito atao batisa ny afo nefa natao hanao batisa anao Jesosy amin'ny rano izy. Apetraka ampelantananao ny faharetany tsirairay avy an'io. Mety isy olona irahanao apetraka hoe ny andalam-piainanay. Zay ny mamaritra fa kely le olona. Fa ianao mametraka lakle eny ambavany sy eny tanana. Tsy mahazo manamaivana an'iza zay. Natao hiavana amin'ny olona rehetra zay.
Ary indrindra tompo misy fotoana tena maika izay hoe androany marina dia tanteraka daholo ny zavatra rehetra. Nefa ianao Andriamanitra ny tsikelikely satria mifanaraka amin'ny fiovany tsikelikely sy ny fahazakany toetrany tsikelikely ny fisehoanao. Izan'iza tonga eto Jesosy ka mahatsapa ny tenany mavesatra, manaintaina. Misy fampahoriana eo amin'ny fiainany, mety misy fanahy manaloka mampijaly. Androany maraina ko fotoana nafahana azy amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sitrana amin'ny rofio amin'ny anaran'i Jesosy. Mizotra ho any amin'ny anjara voatendry ny fiainanao. Sitrana sy salama ianao ho amin'ny fatateran'ilay anjara voatendry satria mahita an'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanana. Mety ny fiaina tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Mety ny asa mandraranao amin'ny anaran'i Jesosy. Mety ny fiainam-panahinao amin'ny anaran'i Jesosy. Mety ny fanoloran-tenanao amin'ny anaran'i Jesosy. Fiainam-panomponao lavrary tanteraka. Fiain'ny fahombiazana eo ambany fitondran'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tain'Andriamanitra ny firenenao amin'ny anaran'i Jesosy. Tain Jesosy ny zanakao sy ny zavikelinao. Ny ankonanao tsy ho diso anjara amin'ny fahasoavana. Ho marina aminao ny fampanantenan'Andriamanitra fa jubilio ho antsika menakavy ty tao ty. Miomana tsara fa isetrasetra Andriamanitra amin'ny fahamarinany teniny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mazoto eo na vetivety mitiafa mavo ny tompo aloha kosa. Halleluja. Tena kekinao manana programa ho anao Jesosy hoe afaka mizotrany ianao hoe nisy teny nomena androany hoe dia raisy hoe le teny. Amen. Amen. Raha pitsika mbola manana sekoly eto ataovy misy etaita vaovao foana isa-maraina. Satria isan'andro dia afaka hiteny, hiasa, hanova zavatra Andriamanitra. Efa akaiky ny farany tsara tsika manokana sy manomana ny fotoana hiatrehantsika ny tompo. Dia mbola misy ny sekoly. Tsy izy fa dia mbola misy. Dia hanararotsika amin'ny fo feno etaeta. Atao visan'izay mavitrika ianao vao maheno hoe misy ny ray ho ny sekoly. Dia tsy ohatry le tany am-pianarana taloha hoe tonga indray ho ny profy. Le profy amin'io mba efa avy any amin'izay sakrifisy kely mba ataony any dia hozon'ny mpianatra tsy ho tonga. Mahatonga izay mpianatra tsy misokatra fa ilainy le izy. Fa raha ilainao io ianao nitototo hitady mpampianatra, hitady an'i Jesosy hampianatra anao. Halleluja. Dia jereo tsara ny fa ny olona te hahay kongo-fo faran'izay zokiny tsy maintsy mandeha ny Chine dia makany amin'ny temple ny Saoline, tendrombohitra avo be tsy vitany bekibekarana. Ankoatra ny kongo-fo panda ihany tafakatra teny. Ny ianao eto tsy tendrombohitra avo be fa tohatra etazy anankiroa. Ary maître mihitsy mampianatra anao eto, Jesosy avy any Nazareta. Halleluja. Sy pratika le teny aza raisina fotsiny fifaliana hoe tena zany mihitsy ny tokony hotoriana. Tsy zany ny tokony hotoriana fa zany mihitsy mila ataoko. Verena amin'ny fankatoavana. Tandremo fifandraisanao amin'ny olona dia mitsiky fa misy dingana isan'andro ataon'Andriamanitra. Ohatrany tsy hita masonao le izy fa efa mizotra ny fatateran'ilay anjara voatendry ianao tsikelikely. Aza miala amin'i Jesosy sady ianao. Amen. Tantsika hitsanganao fontaranao dia misaora azy. Ankasitrao amin'ny fonao manontolo fa isan'izay voataty tamin'ny alalan'ny teny niaraka tsika. Namanga ny fanatrehan'Andriamanitra, namanga ny fotsika. Miainga eo tsika tsy mitovy tahaka an'izay mety natongavantsika fa mba misy hery, misy tanjaka, misy vision sokatra, misy fatsapam-piovana ny anaty, misy etaeta-piovana. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny amin'ny asarbidin'ny sekoly. Sotra ny amin'ny fanatrehanao, sotra ny amin'ny fitiavanao anay. Voninahitra teo anao hatramin'ny taloha ankehitriny any mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mandehana fa ny tompo hitahanao, tompo hiaro anao, ny tompo ampahombo ny firosonao ankatoa azy. Ary mitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy afo tanteraka ny anjara voatendrinao. Olo mifankatoavana ianao. Tsy ho raraka ianao amin'ny fankatoavana. Andriamanitra ombanao. Io zavatra manjo io mandehana fa vita io. Io zavatra mitranga io mandehana fa mitsimbadika io. Manonona fandresena amin'izay manjo anao. Manonona fa ioaranao io sakany io amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona fa vavolombelona io ambadika io zavatra heverinao fa sarotra io amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona ianko amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra mifagagana miaraka aminao. Journée androany iseho Andriamanitra amin'ny zava-mahagaga tsy takatry ny saina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra